Fiadanana, androany ny tantarantsika dia mitondra ny lohateny hoe ny vato sy ny fasika. Mpinamana Rolahy mpiazakazaka matanjaka no very tany amin'ny tany Ay. Nandritra ny fitadiavana lalakafa, nandeha ora maro teo ambany masoandro midanika be izy ireo, dia lany ny rano tahiriny. Niadiavan'izy Rolahy ny rano farany noho ny etaeta mafy. Farany nokapohan'ilay ray ny namany. Ity farany izay nanantaina kosa tonga dia nanoratra teo amin'ny fasika hoe androany ny namako nikapokay. Gaga ilay namany ary niala tsiny dia niaraka nanohy ny dia. Tonga teo amin'ny farihy tsara tarehy izy mirahalahy ary tonga dia nilomano. Tampoka teo anefa torana ilay nanoratra teo amin'ny fasika dia niletika. Nitsoraka tanaty rano ilay namany nanavitra azy ary nentiny teo amoron-drano izy. Rehefa taitra ity zalahy ka nahazo aina tsara dia nanoratra tamin'ny vato hoe androany nanavitray ny namako. Dia nanontany ity namany, fa maninona rehefa mandratra anao aho dia tamin'ny fasika ianao no nanoratra, fa rehefa nanavitra anao aho dia tamin'ny vato ianao no nanoratra? Dia hoy izy namaly, rehefa misy olona mandratra anao dia soratana amin'ny fasika mba ho voafafan'ny rivotra ho mariky ny famelan-keloka. Fa rehefa manao zavatra tsara taminao kosa ny olona dia soratana amin'ny vato izay tsy mety ho voafafan'ny rivotra. Andao isika hianatra hanoratra ny ratrantsika amin'ny fasika ary hanoratra ny fifaliantsika amin'ny vato. Tahin'ny Tompo ianao.